Afaka sika tompoko. Mendrika ny tsaona sy miamboninaitra tokoa ianao Jesosy Tompo. Fa ianao no mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, ary andrian'ny fiadanana. Misotranao izay satria tsy nifihinao anao samirery zany fiadanana zany, fa nentinao teto amin'izao tontolo izao, ary nozarainao an'izay rehetra mino sy matoky anao, niangatahany aminao. Mihavonina velona izay ka ahafahany mandray sy ny toetra ary miaina amin'izany fiadananao zany. Sotranao izay miainao izao herinandro masina izao, izay ahafahany miaona aminao, ahafahany mandray ny teninao izay manome fiadanana ho anay. Mangataka aminao izay Tompo, aoka amin'ny fanainao masina, hanokatra ny fo sy ny sainay, ka tsy handalo foana aminay ny teninao, fa handray izany izay. Sotranao izay ny amin'ny soa rehetra izay efa nomenao anay. Mino izay, fianao Jesosy Tompo ilay tomponay, hiazona any mandrakariva, ao amin'ny fanjakanao izay anjakana izany fiadanana izany. Amin'ny ranomasina sy mahafonjy nokatana izany Jesosy. Amen. Ampifaliana riavana miarabanantsika rehetra tratro izao andro faharoa amin'ny herinandro masin'ny krismasy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity hariva ity dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 7 andininy 5. Isaia toko 7 andininy 5. Hiara-mitsangana antsika hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Ray ny mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho amin'ireo mandrakarivany amin'ny fiadanana sy ny fahasoavana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tena tsindriana moa amin'ity hariva ity dia ny teny manao hoe ary ny anarany atao hoe Andrian'ny fiadanana. Loha hevitra izay raisintsika kosa dia tsy mifanalavitra amin'izany, Jesosy Andrian'ny fiadanana. Jesosy Andrian'ny fiadanana. Ny fanambarana an Jesosy ho Andrian'ny fiadanana dia midika fa izy ny tompon'ny fiadanana, izy no mizara izany fiadanana izany, ary izy ihany koa no mampanjaka izany fiadanana izany. Ity andininy raisiny ity dia nosoratana nanambara mpaminany talohan'ny fahababoan'ny zanak'Israely, fahababoan'ny Jiosy zany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe moa ve ny fahatongavan'ny Jiosy tany Babilôna no nahatonga ny mpaminany hilaza izany fiadanana zany, zany hoe moa ve tsy hanam-piadanana izy ireo rehefa tonga ny Babilôna? Ny valiny dia tsia. Rehefa mandinika ny tantara isika dia mahafantatra tsara fa tsy nandevozina, tsy napahoriana tahaka ny nahazo azy tany Egypta ny zanak'Israely fony izy ireo tany Babilôna, fa nahazo zara-tany izy ireo, ary nomena izay rehetra ilainy ihany koa izy ireo ahafahana mivelona. Tsy napahoriana izy ireo, tsy nandevozina izy ireo, fa ny fiadanana izay ambara dia tsinona fa ilay fiatahany Jiosy, fiatahany zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Satria na dia tao Jerosalema azy izy ireo dia lavitra n'Andriamanitra izy, ary io nahatonga n'Andriamanitra hoe ity firenena ity dia manajay amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Tsy nanam-piadanana izy ireo vokatrany. Tsy ny mpaminany Isaia ihany no nanambara an'ilay Mesia izay ho avy hoe Andrian'ny fiadanana, zany hoe mitondra fiadanana, fa teo ihany koa ny apôstôly Paoly apôstôly ohatra dia naneo fa Jesosy Kristy dia sady mpitondra fiadanana no izy tenany no fiadanana, sady mpitondra fiadanana izy no izy tenany ihany koa no fiadanana. Ary izay mahatonga azy rehefa mitsodrano ny fiangonana izay anoratany milaza hoe ho aminareo anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ambarany ihany koa amin'ny epistily izay soratany hoe izy no fihavanantsika,
ny hoe fihavanantsika dia midika hoe izy no fiadanantsika. Jesosy no fiadanana. Izy tenany dia nizara trano ny fiadanana. Ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona rehefa nosotrany dia hoy izy hoe mandehana somatsara. Izany hoe mandehana ny fiadanana. Rompianany dia namerimberenany hoe ny fiadanako no meko anareo. Jesosy mizara fiadanana ary izy tenany ihany koa no fiadanana. Fa ny mampametra-panontaniana ny maro dia ny hoe raha andrian'ny fiadanana Jesosy, nahoana ny mbola manjaka ny ady eto amin'izao tontolo izao? Manjaka ny ady eo amin'ny samy firenena, manjaka ny ady eo amin'ny foko, manjaka ny ady eo amin'ny fiarahamonina, manjaka ny ady ao amin'ny ivon-tokantrano ihany koa. Nahoana mbola enjadiany fahoriana sy ny fahantrana ihany koa ny olona maro? Nahoana ny mbola manjaka ny herisetra, ny tsindry azo lena, ny fifampitaniana, ny fisarasarahana sy ny sisa? Fa fiadanana toy inona moa nentin' Jesosy? Ary fiadanana ho an'iza? Ary oviana no andraisina izany fiadanana izany? Ny teksta izay anjarantsika androany dia maneho ny anaran'ilay Mesia ho avy. Maro moa ny anarana izay iantsonan'i Kristy na ny Mesia. Reny anaran'ireny dia maneho ny maizy azy, maneho ny toetrany, ary maneho ihany koa ny mission na ny asa izay niran'Andriamanitra azy. Antsoina izy hoe mpanompon'i Jehova na mpanompon'i Yahvé. Antsoina izy hoe Emmanuela, Alpha sy Omega, mpapakatra, tompon'ny tompo, zanak'ondrin'Andriamanitra. Fa amin'ny teksta izay anjarantsika eto dia andriany fiadanana. Zareo vavolombelon'i Jehova rehefa manao heviteny ity dia hoy izy hoe atao hoe andrian'ny fiadanana Jesosy, satria ny hoe andriana moa dia hoe printsy, izany hoe zanaky ny mpanjaka. Jehova ozy ny tena mpanjaka, fa Jesosy zanaka ihany. Izany hoe manaisitra ny mahandriamanitra an' Jesosy izy, manaisitra ny mahatompo an' Jesosy izy, manaisitra ny mampanjaka an' Jesosy izy. Adinona na hodiny tsy hita ny teny izay hita ao amin'ny filazantsara sy hita ihany koa ny apokalipsy izay milaza fa Jesosy mpanjaka mpanjaka ary tompony tompo. Jesosy andrian'ny fiadanana, izay midika araka nambarateo fa izy no tompon'ny fiadanana, izy no mizara zany fiadanana zany, ary izy rery ihany no afaka manolotra ny tena fiadanana. Ny fiadanana hita amin'izao tontolo izao sarotsarom-piadanana zany, ary fiadanana mandalo ihany. Amin'ny teny fototra na ny teny hebreo dia atao hoe shalom izany fiadanana zany. Ny hoe shalom dia midika fahavenoana, midika ihany koa fiverenana amin'ilay toetra teo aloha, fiverenana amin'ilay fahatsarana teo aloha. Midika ihany koa fandriampahalemana zany shalom zany, fihavanana, fihavanana amin'Andriamanitra ilay nahary atsika, fihavanana eo amin'ny samy olombelona, fihavanana ihany koa amin'ny zavaboary. Tamin'ny fampianarana tany amin'ny réformation, tany Tsirabe, tamin'ny fankalazana ny réformation maromarina kokoa, dia naverimberina mandrakariva zany fihavanantsika izany, fihavanantsika amin'Andriamanitra, fihavanantsika amin'ny namantsika, ary fihavanantsika ihany koa amin'ny zavaboary izay potehan'ny olona ankehitriny. Amin'ny teny grika ny hoe fiadanana dia atao hoe erene, izay midika firaisana, izay midika fihavanana, fihavanana sy firaisana amin'Andriamanitra indray, fihavanana sy firaisana amin'ny namana ihany koa. Fa ny olona miataka amin'Andriamanitra tsy manana fiadanana izy. Ny olona tsy miaina amin'ny fitiavana ny namana tsy manana fiadanana ihany koa izy. Efa nambara tamintsika omaly moa ny tena fiadanana dia tsinona fa isika mihavana amin'Andriamanitra, isika miaina amin'ny fitiavana ka mihavana amin'ny namantsika, isika tsy miaina amin'ny tebiteby sy ny aya, fa miaina amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Io nambaran'ny Paoly apôstôly
tamin'ny teny izay anjarantsika omaly hoe aoka sika hifaly amin'ny fahoriana aza. Ny olona manam-piadanana marina mahay mifaly amin'ny zavatra rehetra, mahay mifaly amin'ny fitahiana izay rotsak'Andriamanitra aminy, ary mahay mifaly ihany koa na dia hiara-pahoriana aza. Ary Paoly apôstôly tenany dia niaina izany, fa izy izay nosamborina, nokapohina, ary nobolokiana hazo ihany koa ny tongotra aman-tanany, nampidirina ny farany lalina indrindra ny hatramin'ny no endo mbola mahay nideran'Andriamanitra, mbola mahay misaotra an'Andriamanitra. Tsy miaina amin'ny tebiteby sy ny aia, fa miaina amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Misy ny olona arakaraka ny tombony fananany, ny tombony tebiteby sy ny taony, fa ny zanak'Andriamanitra kosa, izay zanaky ny fiadanana, tsy miaina amin'ny tebiteby sy ny tahotra izy. Mbola ho hitantsika aoriana izany loha-hevitra zany. Jesosy andrian'ny fiadanana, ny tondra fiadanana sy ny ampanjaka fiadanana eo amin'ny fiainantsika natongavany. Tsy fiadanana ivelambelany araka nambara teo, fa fiadanana anaty, vokatry ny famelan'Andriamanitra ny helotsika, vokatry ny fihavanantsika amin'Andriamanitra, sy isika ihany koa mihavana manodidina antsika. Tsy atao hoe miadana ny firina roa izay mampitsahatra ady, nefa mbola manamboatra fitaovam-piadiana nokleary mba hafampirorona ny anankiray na koa iomanana rehefa tonga amin'ny fotoana izay ediny iray. Tsy atao hoe miadana amin'ny mpivady izay tsy misaraka ara-panjakana, nefa tsy manjaka ao anivon'ny tokantrano izy ireo ny fifamelan-keloka, fifandeferana, fifanajana ihany koa. Tsy miadana ihany koa ny olona izay maneho ny tenany ho mazoto mivavaka manompon'Andriamanitra, nefa tsy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny toerana izay misy azy tsirairay avy, na koa mbola miaina amin'ny fankalana ny namana. Fa ny fiadanana dia Jesosy manjaka ao am-pontsika, Jesosy manjaka ao tokantranontsika, Jesosy manjaka ao amin'ny sampana misy antsika, Jesosy manjaka ao amin'ny fiangonantsika. Mba ahafahana mandroso dia tsy maintsy mikorina ao anatintsika ny fitiavana fandrosoana. Mba ahafahantsika miaina amin'ny fitiavana dia tsy maintsy manam-pitiavana isika. Mba ahafahantsika miaina amin'ny fiadanana dia tsy maintsy manana fiadanana isika. Raha adika ny teny hafa, tsy maintsy manana ny Jesosy isika satria Jesosy ny fiadanana. Nanaiky ho tonga nofo izy mba ho azontsika raisina izany fiadanana izany, mba ho azontsika tsapaina tanana izany fiadanana izany. Nasehony tamin'ny fanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izany fanomezana antsika fiadanana izany. Misy mpampianatra milaza hoe tsy tokony resahana ny fijalian'i Jesosy Kristy amin'ny andro krismasy na amin'ny vanim-potoana krismasy, fa ny marina dia zao: tsy afa-misaraka ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo sy ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany. Tsy afaka misaraka reo. Tsy azo sarahina ny fifaliany malagasy tamin'ny fotoana izay nahazahoany fahaleovantena sy ny fahafatesan'ireo niady mafy tamin'ny 1947 na tamin'ny 1790. Tsy azo sarahina izany. Fa rehefa miresaka ny fahazahoantsika fahaleovantena antsika dia nisy malagasy maro izay namoy ny ainy tao. Toroaka izany koa, tsy azo sarahina fifalian'ny krismasy sy ny fiaretan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ho tsika olombelona dia amin'ny alalan'ny ady, ny fanambakana ny hafa, fitsetsefana ny reny hafa, na ihany koa fanangonana ho an'ny tena, izy rehetra heverina ho arena, izany no azahoana fiadanana. Fa mifanohitra amin'izany nataon'i Jesosy, fa ny fahafoizany ny momba azy rehetra, eny fahafoizany na ny ainy azy no ahafahany manolotra fiadanana ho antsika. Ho an'ny sasany dia ny fampahoriana ny sasany, izany mahafaly azy. Misy olona tena faly mampahori ny hafa, ary magaga dia misy kristianina miaina izany. Faly rehefa hiara-pahoriana ny hafa, faly rehefa malahelo ny fo ny hafa. Fa ny an'i Jesosy tsy izany, fa ny azy, ny famomezany antsika famelan-keloka, ny famomezany antsika ny fiadanana, ny fampaherezany antsika, izany
no atao hoe fiadanana ho azy. Ary moa ve tsy zany natao tamin'ny mpianatra? Fa rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy, tsy mba fanamelohana nataon'i Jesosy hoe ianareo nitsoaka ahy daholo tamin'izaho nisamborona, tsy mba nisy nanatonahy, tsy mba nisy nanampy ahy, ary ianao ry Petera, intelo be zao ianao nandaha, tsy efa niteny taminao aho. Tsy zany nataon'i Jesosy, fa hoy izy hoe fiadanana ho anareo. Jesosy tonga eto amin'ity anio ty, Jesosy lay andrian'ny fiadanana, ary manambara aminao izy, manambara amiko izy fa ny amin'ny fiadanana ho antsika sy ny ampanjaka zany fiadanana zany, izany no atongavany. Mampatsiaro ahy Jesosy, mampatsiaro anao ihany koa fa izy no andrian'ny fiadanana. Atolony ho anao zany amin'ny famelana ny elokao, atolony anao zany amin'ny fanavaozana anao mba hiainanao amin'ny fitiavana, ka ahafahanao mamela eloko ny namanao, ahafahanao ihany koa miaina amin'ny fandeferana, na ao anivon'ny tokantrano zany, na eo anivon'ny manodidina anao ihany koa zany. Jesosy manolotra antsika ny fiadanana amin'ny fitaomany antsika, tsy iainana amin'ny tebotebo sy ny tahotra tsony, fa iaina amin'ny fatokiana azy, satria izy lay andrian'ny fiadanana mandray tanana amin'ny fiainantsika, satria vahoakany isika, ary ny anarany atao hoe andrian'ny fiadanana. Ny anarany atao hoe andrian'ny fiadanana. Tsy mba tahaka ny anarantsika ny anaran'i Jesosy. Ny anarantsika dia anarana maneso indraindray, na koa tsy mifanaraka amin'ny toetsika indraindray. Misy ny olona atao hoe mahafaly, nefa tsy mahafaly ny hafa ny zavatra ataony matetika. Misy ny olona atao hoe raha manahirana, nefa izy tsy manahirana anao mihitsy. Jesosy rehefa atao hoe andrian'ny fiadanana, tena mitondra fiadanana izy, ary tena mampanjaka zany fiadanana zany izy, ary azontsika raisina zany, raha azontsika iainana zany. Ny anjarantsika dia mandray ny teniny, satria ny tenin'i Jesosy izay manambara amin'ny fitiavany antsika, manambara amin'ny famelan'ny helotsika, izany mitondra fiadanana ho antsika. Ny tenin'i Jesosy manavao antsika ka mahatonga antsika hitoetra eo aminy, mahatonga antsika hanaraka sitrapony, izany mahatonga fiadanana. Ny mpanao salamy dia manao hoe vaniliny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zany hoe ny olona zay manana ny tenin'Andriamanitra tsy mba mitoetra ao amin'ny aizina izy, tsy mba miaina amin'ny teboteby izy, tsy mandeha amin'ny lalana zay mety hahafaty azy izy, manam-piadanana izy. Jesosy manome antsika ny teniny mba hiainantsika zany fiadanana zany. Kanefa tsy ny teniny ihany, fa omeny antsika ihany koa ny sakramenta mba hahafahantsika mandray an'i Jesosy. Jesosy monina ao anatsika, satria Jesosy ilay fiadanana ny monina ao anatsika, mitondra fiadanana tokoa ao antsika raha raisitsika amin'ny finoana zany. Jesosy andrian'ny fiadanana, ary ny anarany atao hoe andrian'ny fiadanana. Tsy anarana petapetahana fahatany zany, fa anehon'i Jesosy ny maha izy azy, anehon'i Jesosy ny antondiany ihany koa eto amin'izao tontolo izao, anehon'i Jesosy ny tiany atolotra antsika dia tsinona fa ny fiadanana zany. Ny anjarantsika dia matoky azy, mandray azy, ary mamela azy hanjaka ao anatin'ny fontsika, mamela azy hanjaka ao an-tokantranontsika. Tanteraka amintsika tokoa ny teny izay ambara fa tonga ao antsika zany andrian'ny fiadanana zany. Amin'ny Apokalipsy izay nambara teo no anehoana fa tsy mbola tanteraka amintsika izany fiadanana zany. Tanteraka saingy mbola misy ny fahoriana, mbola misy ny ady, fa rahatray kosa araka ny teny nambara teo dia amin'ny fahatanterahany no iainantsika zany fiadanana zany. Dia ny tompony no mampaherantsika mandrakariva ka tsapahantsika fa efa misantatra sahady zany fiadanana zany tsika, ary raisitsika amin'ny fahatanterahany zany fiadanana zany amin'ny fotoana izay havian'i Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisina karafanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisina amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.